Raha-pirenena ankehitriny mahakasika ihany koa ny dinika amin'ny fampihavanana izay nataon'ny FFKM ary ny faharoa dia mahakasika ny fankalazana ny fahadimy amby telopolo taonan'ny FFKM izay ho ankalazaina tsy ho ela. Izay angambany ho ela fa dia atolotro ny ray aman-dreny filohan'ny FFKM avy hatrany ny fitenenana. Eny ary misaotra ny filohan'ny FFKM amin'ny fanolorana fitarihan-teny dia manatitra ny fiarabanana roa anatin'ny hainao aman-jery samihafa izay tonga mamonina zo andro izao. Ity fanambarana taona ity dia niarahanay filoam-piangonana efatra nanomana. Filoam-piangonana efatra lazaina amin'izany tsy misolo toerana koa raha araka lazaina teo fa niara-nanomana amin'ity taminay zany izay tena filoam-piangonana araka le maha-filoam-piangonana azy ary omaly efa hariva be zay vao misaraka raha nanomana n'ity afatra ity zany fanambarana izay nandro ity fa elatsiny moa zany araka izany monseigneur archevêque Photo Marie Arsène Razanakolona no nifandaram-potoana lavitra izay tsy maintsy naleny lavitra Antananarivo izay tsy maintsy maheto azy fa efa alina be mihitsy zay nanomana amin'ity zavatra ity nanaovana le izy niarahana nanatanteraka. Ka ity zany dia fanambarana avy amin'ny FFKM avy aminay filoam-piangonana hoe ny ampelantananareo ihany moa ny taratasy fa dia ho vakiana amintsika izany fanambarana izany. Manoloana ny raharaha sarotra izay diavin'ny firenena ankehitriny dia tsy afaka angina ny FFKM amin'ny mahampaminany azy ka manao zao antso manaraka izao. Manao antso avy ny FFKM amin'ireo vondron-kery misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary eo anatin'izany ireo androm-panjakana rehetra aoka ho alavirina ny fifampiatsiana mba isin'ny fitoniana ary hitsimbinana ny fihavanana izay sarobidy amintsika malagasy. Ataovy ho zava-dehibe ny isin'ny fifanantonana mba hikatsahana vahaolana iraisana ho tombotsoa iombonan'ny malagasy rehetra. Nidinika ho amin'ny fampihavanana izay notanterahana teny vato ary mbola ho tohizan'ny FFKM dia nametraka ho fototra ny fiekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana. Ny fampiarana n'izany katrefy izany dia tokony hanova ny lasi-tsaina nahazatra hidirana amin'ny fiainam-baovao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Noho izany dia entanina ny malagasy rehetra samy andini-tena eo anatrehan'Andriamanitra ka hitolona amam-bavaka ahatanteraka ny fahamarinana sy ny fihavanana eto amin'ny firenentsika. Mbola tsy vita ny fampihavanana fa asa mitohy ary eo an-dalana ho amin'izany isika izao. Dingana maro no efa notanterahan'ny FFKM ho famalina ireo antso avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Noho izany dia mampahery hatramin'ny voaka malagasy ny FFKM mba hivavaka amin'Andriamanitra mba hampahomby ny fanohizana izany fampihavanana izany. Fa Kristy mihitsy no nampihavana antsika. Antananarivo fa 5 Jona 2022 dia manao soni ny filoam-piangonana efatra tenako zany avy amin'ny FJKM, ny pastora Dr Rapoto Endor Modeste avy amin'ny fiangonana luterana malagasy, ny monseigneur Razanakolona Photo Marie Arsène izay solon'ny mopera tena eto ankehitriny ary monseigneur Ranavelo Samuel John avy amin'ny EM. Zay zany no fanambarana izay ataonay filoam-piangonana. Ankalazan'Andriamanitra noho ny fahadimy amby telopolo taonany ny FFKM amin'ity taona ity. Tao fifaliana ho an'ny FFKM ny mandroso amintsika ny fandaharan'ny fankalazana ny ivony rahateo izay ho tanterahana amin'ity volana Jona ity.
noho izany ary amin'ny 1 ka hatramin'ny 13 jona dia izy fampiratiana mivelatra mahakasika ny fiainan'ny FFKM sy ny ecuménisme ho tanterahana ao amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely izany. Ny 1 jona moa amin'ny 10 ora no fanokafana. Ny 13 jona tolakandro kosa sabotsy io dia izy famelabelaran-kevitra anankiroa hoentina manamarika izany fankalazana izany. Ny voalohany dia mahakasika indrindra ny antsoina hoe l'ecuménisme sy ny asa fandraharahana, ary ny faharoa dia mahakasika indrindra ny fitoerana ekumenika izay ivon'ny tsangam-bato ny fankalazana ny 530 taona ny FFKM rahateo izay ezahana ho atsangana amin'ity taona ity. Amin'ny 14 jona ny alahady tolakandro amin'ny 3 ora riavana dia izy fankalazana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny antsapanahy lehibe ho tanterahana eo amin'ny Eklesia Episkopaly Malagasy anaty hazo zany Santa Stefana. 3 ora no natanterahana izany. Ny fanompoam-pivavahana ivon'ny fankalazana kosa dia ny 20 jona eny amin'ny katedraly Andohalo no anatanterahana azy amin'ny 3 ora fanompoam-pivavahana ivon'ny fankalazana. Ireo zany no tsara ho fantatra mahakasika ny fankalazana ny 530 taonan'ny FFKM. Ny famaranana moa dia ho tanterahana mandritra ny zaika be ny FFKM anetsaranana amin'ny volana Novambra raha sitrapon'Andriamanitra. Fifaliana ho anay koa havana manome anareo ny taratasy ny andinindinina rehefa vita izao fotoana izao miaraka amin'ilay fanambarana nataon'ny ray aman-dreny filoam-piangonana teo. Soratsika eto. Le asa fampihavanana zany no mbola eo an-dalany amin'izao fotoana izao, ary araka ny fanambara ondeny ary ato anatin'ilay afatra moa dia hoe mbola tsy vita ilay fampihavana fa efa efona ilay dinga. Raha somary azavaina kelikely ilay fanambarana dia hoe aza maika na mirotoroto amin'ny fandehan-javatra satria mbola eo an-dalana mihitsy zany zao ilay dinga raha amin'ny fampihavana, satria raha mirotoroto sy maika lava dia lasa simba ny raha. Zany nareo mpanao gazety sika izay limbaovao le ato tantaratasy ny soniavon'ny filoam-piangonana efatra zany dia teo koa reo filoha izay nanatrika telo moa zany ao anatin'izany filoam-pirenena dia tsy voalazo mihitsy zany voambolana hoe mandrafo zany fa hoe fanamboarana ny androm-panjakana no voalaza any anatiny. Tsy atao ampelantanana eto ambanimaso eto moa le izy fa fantatra reo zavatra zany fa ahitsy arak'izay le mety ho fahazoman'ilay izy. Ka iny le fanamboarana indrindra matsy mety hoe dingana anankiray iny ary zay le averimberina foana reo zay milaza hoe iny ange hevitry ny olona teny vato iny, hevitry ny olona teny vato iny fa tsy hevitry ny FFKM. Ka ny olona teny vato no nahita hoe tokony asiana fanamboarana ny androm-panjakana rehetra zay misy fa ny filohan'ny repoblika no mahita zay fomba anaovany an'izay zavatra zay satria izy ny tokony andraikitra voalohany amin'ny fampiarana an'iny, ary eo amin'ilay fampiarana an'iny zany no tokony jerena satria tsy iny ihany ange no resaka teny vato fa misy hevitra isan-karazany fanohitra aza teny vato. Zay no mahasarotra amin'ilay izy, misy hevitra samihafa fanohitra tsy azo ampiarahana mihitsy amin'ny lazain'ny olona teny vato. Androm-panjakana roa sary telo fa ny rehetra ny voalaza ato. Zay zany le izy hoan'ny rehetra. Zay zany ny androm-panjakana rehetra zay le voalaza ato. Anatin'izany reo androm-panjakana rehetra. Iny avy ny androm-panjakana zay misy eto sy ny tokony andraikitra rehetra eo amin'ny fiainam-pirenena. Zay zany le tefan'ilay antso. Ka ifanatona ve izy sa ahoana zava-dehibe dia hoe hikatsana vahaolana iraisana. Zay zany le izy fa tsisy tokony fampiantsa. Zay ny fandehany. Ary amin'ny resaka ilay hoe fanamboarana ny androm-panjakana indray io zany tsy nanao interprétation na heviteny momba an'io ny mpivory teny vato
ary tsy afaka anao hevitra hoe inona dikany zany ny FFKM fa rehefa tonga any amin'ny ndraiky satria zany amin'ny any fitondram-panjakana foibe izy any filohan'ny repoblika dia izy no mahita hoe zao nanaovana an'io a zao nanaovana an'io a ary eo misy lay dingana manaraka zany hoe amin'ny fampihavanana satria izay zavatra heverina ho tanterahana tsy maintsy misy fampiarana amin'ilay katorefo mandrakarivo satria mandeha rery fotsiny ihany ilay fanavahan-kevitra fa raha ny olona miteny hoe sefafi manao an'izao ny anina manao an'izao miatsy mampirisika ny ohatra zao a zay tsy nanapa-kevitra fa dia miteo moa ny fandehan'ny toetra raha fa fiangonana eo mandrakarivo fiangonana eo mandrakarivo fa zay filoam-piangonana sy ny mpiara-miasa tsy misy resaka mihitsy hoe nde zao no ataona nde zao no atao fa ny resaka nataonay aloha zao dia hoe tao anao antso mba ahatonga ny malagasy rehetra mba samy hiaviavisa